Falomerabantsika tsirairay avindray atratra ity talata fa enina volana febroary ity. Faliana ohatrany ihany koa ny manday antsika isan-tokantrano amin'izao maraina izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofon'ainan'io dia hivavaka isika. Ny tompony amanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny hery izay omena ho anay misaotra tompo satria tsy mamandaho anay ianao fa mikendry izay asoa sy hahatonga anay ho amin'ny fahamarinana. Eto izay ankehitriny andreny teninao dia miteza ianao hiteny manoloana anay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofon'ainantsika androany dia manao hoe tsy atakalo fiadanam-poana ny fampianarana marina. Nalaina amin'ny Jaona 4:7-7 manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko feo anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Tsy nisy ary tsy isa fa tsy sokajin'olona roa ihany eto tany amin'ny andro farany, ireo mpinon'i Jesosy ary ireo manda azy. Na misy mifaditrovana sy maharikoriko ary ratsy toy inona aza ny mpanota dia ho voadio amin'ny alalan'ny finoana azy, ho voasasa mifankatoavana ny teniny, ho feno ngidi-po ny fankahalanana izay manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana ireo izay mandany Kristy tsy mety mino ny fahamarinana. Fa ireo izay mandray ny Kristy kosa dia babo sy milefitra tanteraka eo anatrehan'ny fitiavan'i Kristy, ny fijaliany ary ny fahafatesany ho azy. Ny fiadanana izay nomen'i Kristy ny mpianana izay angatahantsika mibavaka ihany koa dia ilay fiadanana avy amin'ny fahamarinana, fiadanana izay tsy ravan'ny fisaraham-bazana. Mety hisy ny ady, mety hisy ny fiahiahiana, mety hisy ihany koa ny fialonana, mety hisy ny fankahalana, mety hisy ihany koa ny fifandirana. Fa ny fiadanan'i Kristy dia tsy fiadanana azon'izao tontolo izao izay omena na azon'izao tontolo izao izay esorina. Maharitra ao anatin'ny hazalambony sy ny fanoherana mahamay indrindra ataon'ny fahavalo izany. Tsy mbola nivadika velively tamin'ny asa masina nankinina taminy i Kristy mba hahazahoana fiadanana, tsy ny fanaovana maromaro tsy iraisana amin'ny foto-kevitra no hahazahoana fiadanana, tsy akory. Zanak'Andriamanitra izay mitady hanototra an'ilay antsina mampisaraka ny zanaky ny mazava sy ny zanaky ny maizina amin'ny alalan'ny fanaovana maromaro tsy iraisana sy fanaovana sorona ny fahamarinana dia tena manao fahadisoana lehibe. Midika fa fahafoizana ny fiadanan'i Kristy mba hihavanana amin'izao tontolo izao manko ny fanaovana an'izany. Lehibe loatra ny fatiantoka raha ny zanak'Andriamanitra no mihavana amin'izao tontolo izao ka mahafoy ny foto-kevitry ny fahamarinana. Koa aoka isika mpianatry Kristy hanapa-kevitra fa tsy hanao sorona ny fahamarinana na tendrin-tsoratra iray amin'izany aza ho takalon'ny fankasitrahan'izao tontolo izao. Aoka ianao hifikitra amin'ny fiadanan'i Kristy. Aoka Kristy loharan'ny hery lehibe ary aoka ny fahamarinany no ampijoro antsika mandrakariva amin'izay rehetra atao. Amen. Vavakisika rirainay tsara ny ansan-danitro mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany misaotra satria ianao no fahamarinana ary ampio izahay ho tian'ny fahamarinana ihany koa, tsy hanaiky ny maromaro tsy iraisana izay mety hisy amin'izao tontolo izao, fa hijoro mandrakariva fa ianao no mpitarika anay ary izany no mahatonga anay mijoro mandrakariva ametraka ny fahamarinana amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.